Ary filamanatatsika fampilorenana Genesis toko voalohany ny andininy fahaenina amby roapolo Genesis toko faharoa andininy fahaenina ambin'ny folo dia Jakoba toko fahatelo andininy fahaefatra. Mbola tsy vakitsika ilay Jakoba aloha. Genesis toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra sanana hoe ambesika olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Ary aoka izy ino no hoalaintsika androany. Ary aoka izy ary nizaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay manazy na mikisaka amin'ny tany. Genesis toko faharoa andininy fahaenina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy andra lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra ao amin'ny sary azonao hinanana ihany sikely andininy fahadimy ambin'ny folo azafady. Genesis toko faharoa. Ary Jehovah Andriamanitra nitondra andra lehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahedena eny tsara hiasa sy hitandrina azy. Raha nasianam-bavy raha namorona ny olombelona Andriamanitra dia misy fahefana manokana napetraka Andriamanitra tao amin'ny olombelona. Hoy izy hoe aoka izy antsaka ozy izy. Izany hoe misy zavatra nokasain'Andriamanitra mihitsy zany amin'ny olombelona. Aoka izy antsaka. Dia napetraka mazava tsara ao amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo amin'ny Genesis toko faharoa. Anjaka ao amin'ny sahany Edena hitandrina ozy izy sy hiasa. Ny antsoana raha lehilahy izy hitandrina sy hiasa ao amin'ny sahany Edena. Izany hoe tena misy andraikitra manokana zany napetraka Andriamanitra raha nasianam-bavy. Misy fahefana nomen'Andriamanitra ife hitandrina ary hiasa ny sahany Edena. Dia tena Andriamanitra ambarantsika androany ity misy fifadikanana tao amin'ny diavina omaly. Dia efa nitoriako tao ilay izy dia hoe ara-pitso hariva mbola hitoy ary mbola merina ty tenin'Andriamanitra ty. Izany hoe itsika olombelona dia nomen'Andriamanitra fahefana manokana ife raha nasianam-bavy zavatra manodidina antsika. Andeha lavitra ianao ary andeha ho any an-danitra ianao ary mitsodrano anao tsy maintsy tonga any an-danitra ianao raha nasianam-bavy. Fa misy zavatra be dia be raha nasianam-bavy. Mila fehezintsika raha te ho any an-danitrantsika. Misy zavatra vitsivitsy manokana horaisintsika ho azy. Mba tiako hiresaka amin'ilay olona eo akaikinao ianao. Inona moa zany atao hoe fehezina zany mba miresaka nareo. Manao inona ny olona anankiray rehefa mifehy? Resao izy. Azavazavanditsy kokoa. Raha ohatra ianao zany natsony ianao, tena tsofina rano ianao mitantana orinasa anankiray, lehibeana orinasa anankiray dia inona ny ataonao amin'ireo mpiasa rehetra manodidina anao ireo? Inona ny atao hoe mifehy? Resao ilay olona mba mifampiresaka tsika. Inona ny atao hoe mifehy? Raha nasianam-bavy rehefa mifehy ny olona anankiray dia izy no mibaiko, izy no mitantana, izy no manara-maso ary izy no mandray fanapakevitra. Natsony izy ifehy. Izy no miteny hoe ty atao dia ty tsy atao.
Ary antsika tsara ray avy tongeto androany satria fampiorenana androany. Raha tia ho lasa lavitsika dia misy zavatra be dehibe mila fehezintsika raha lasaina-bavy. Amen. Averina fa rehefa mifehy ny olona anankiray, misy zavatra tsy maintsy batio zany, ianao no mibatio. Misy zavatra tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra raha lasaina-bavy. Misy zavatra tsy maintsy arahana maso ihany koa. Ary misy zavatra tsy maintsy andraisana andraikitra enjana. Amen. Anazava amintsika azy kokoa. Mbola hiditra lamitalitsika dia ny Jakoba 3:7 ny 4. Jakoba 3:7 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Indreo koa ny sambozy izy, na dia lehibe aza ireny, ka entiny rivotra mahery, dia ahody ny familiana kely foana izy ho any amin'izay tiany ny mpitondra. Ahody ny familiana kely foana izy. Io no manazava an'ilay izy raha lasaina-bavy. Ahody ny familiana kely foana izy ozy izy ho any amin'izay tiany ny mpitondra. Aka ohatra vitsivitsitsika raha lasaina-bavy androany. Hitatsika rehefa ho an'izay mandeha fiaramanidina na ho an'izay mahafantatra. Reny fiaramanidina reny dia efa misy ordinateur manokana mampandeha azy. Rehefa miainga dia rehefa mipetraka. Ary efa misy olona tena avanana manokana amin'izany fitondrana fiaramanidina izany, fa tsy hoe misy olona tena natsolona manokana hoe tena andale ianao miditra ao dia hoe ndao tsika hivavaka dia anao fanan'Andriamanitra mitondra ty fiaramanidina ity. Fa misy zavatra manokana efa voafehy tsara raha lasaina-bavy ao. Any tsara mihitsy mamely izy. Raha tonga ny amina toerana anankiray tiana aleza ny fiaramanidina izany, dia ohatr'izany sika zanak'Andriamanitra. Raha tia ho lasa lavitra amin'ny fanontonan'Andriamanitra zasy ianao, raha tianao hiditra lalindalina koa ao anatin'ny plan'Andriamanitra foana ny fiainanao raha lasaina-bavy, dia misy zavatra tokony ho fehezinao. Amen. Otazary koa an'izay manana fiara. Tsy hoe miditra fotsiny eo fa misy zavatra tena aino mihitsy mifehy zany raha lasaina-bavy. Na ny vitesy, na ny accélérateur, na ny volant. Ainao no mifehin'ilay izy. Dia tena mpahery antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tia ho any an-danitsy ianao averina ihany, dia misy zavatra be dehibe tsy maintsy fehezinao manomboka androany. Tenenao zany teo aloha kritinao. Raha tia ho any an-danitsy ianao, misy zavatra be dehibe tsy maintsy fehezinao manomboka androany ny anaran'i Jesosy. Zavatra fanohatra amin'izay raha lasaina-bavy dia izao. Zay zavatra tsy fehezintsika dia izy no fehintsika. Amen. Zay zavatra tsy fehezinao dia izy no mifehinao. Zay zavatra tsy kontrolenao dia izy no mikontrolenao manomboka androany. Ary raha ny zavatra anankiray no mikontrolentsika dia tsy hahatonga antsika mihitsy, tsy hatafiditra antsika amin'ny plan'Andriamanitra zany. Raha tia ho lasa lavitsika raha lasaina-bavy, misy zavatra vitsivitsy manokana reto izay tsy maintsy ho kontrolentsika. Mety ahita lista be dehibe ianao fa maty nambarako tamin'ny diakona ilay izy, andeha lavitsika ao. Fa misy zavatra vitsivitsy tsy maintsy fehezintsika raha tiantsika miditra ao anatin'ny plan'Andriamanitra. Voalohany amin'izany raha lasaina-bavy dia fehezo ny fotoananao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tianao tafiditra ao anatin'ny plan'Andriamanitra, fehezo ny fotoananao raha lasaina-bavy. Fa raha ohatra tsy hainao mifehy ny fotoananao, dia ny fotoananao ny fehanao
Ary teny foana ny fotoananao hoe tsy manana fotoana ivavahana. Rehefa tsitsika mifeny fotoana tsika nomen'Andriamanitra mitovy daholo 24 heures tsika. Fa zany no mibaiko ny fotoanako manomboka androany. Amen. Tenenao zany eo aloha akaikinao, ianao tokony hibaiko ny fotoananao manomboka androany. Fa raha tsy voafehinao ny fotoananao raha lasa nambavy, dia tsy afaka ny amin'ny fotoananao ny dia miatorinao raha ny fotoananao. Izy no mitondranao. Tsy matory ianao androany alina dia tsy matory ianao. Zay no mahatonga ny olona tena marary atao mivadibadika eo am-pandriana. Ahoana ny atao? Inona ny atao? Fa omeo an'i Kaisara izay an'i Kaisara, ary omeo an'Andriamanitra izay tokony an'Andriamanitra. Amin'ny fotoana tokony hivavahana raha lasa nambavy, dia bakio mihitsy ny fotoana zany matao ny zavatra rehetrarehetra fandeha hifandray amin'Andriamanitra. Mijanona daholo mibaiko ny fotoana, mijanona teto, mijanona teto. Zany ahita olona mihitsy. Mpanompon'Andriamanitra maro no efa hitako amin'izany. Fa rehefa tonga ny fotoana hivavahany, na iza mitady azy eo am-bavahady dia miandry eo aloha adiny ray. Fa tena miteny mihitsy izay mbola miresaka amin'ilay raiko izay milanitra. Ary tsy azo adalaina amin'izany, tsy azo kitikitihana amin'izany, miandry daholo sy rehetrarehetra. Vita ny fotoana izay izy vao mandray olona. Fehezo ny fotoananao manomboka androany raha te ho lasa lavitra ianao raha lasa nambavy. Amen. Ao sika mihitsy ny baiko ny fotoanantsika. Eto amin'ny vava, eto amin'ny hifadiana, eto hamaky ny tenin'Andriamanitra. Dia ho hitanao fa ho tafiditra ao anatin'ny planin'Andriamanitra ny fiainanao. Teloka faharoa, fehezo ny fitediavam-bola manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hiteny aminao raha lasa nambavy, sy ny fitediavam-bola ny mahatafitanao, fa Andriamanitra ny mahatafitanao. Atreo aloha izay sy fitediavana tokony tena ataonao. Tadio nge raha lasa nambavy, hitady vola foana antsika. Fa zao rehefa tsy hainao ny fitediavam-bola, tsy avela ny fitediavam-bola na dia hianona sy hivavaka ary ianao. Raha tsy hainao no mibaiko azy, eto aho miasa, fa eto aho hivavaka hitady an'Andriamanitra. Satria natsoan'Andriamanitra nomena Andriamanitra fahefana manokana antsika hifeny manodidina antsika, fa tsy manodidina ny fihentsika raha lasa nambavy. Tsy ny fitediavam-bola ny fihenanao, fa ianao no mifehy azy. Raha te ho lasa lavitra amin'ny asa, fampona an'Andriamanitra. Teloka fahatelo, fehezo ny émotion-nao manomboka androany. Na ny fiotanam-po anao raha lasa nambavy. Sy olona tena mora taitaitra ianao rehefa manompo an'Andriamanitra. Hoe misy fa misy tsy fantatra ianao nahoana fa tampotampoka eo anao tsy fantatra hoe maninona. Fa zao raha lasa nambavy, fehezo ny émotion raha lasa lavitra. Raha dia tsika nandeha lavitra ho tafiditra amin'ny planin'Andriamanitra foana, dia tsika natsoan'Andriamanitra hifeny émotion-tsika. Amen. Teboka fahaefatra, fehezo ny sentimentanao manomboka androany. Raha tena dia lavitra ianao raha lasa nambavy, tsy afaka miroso mihitsy sika fa raha tsy voafehintsika ny sentiment. Io mitondra antsika io ho any amin'ny toerana, ho any amina zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Hay, tsy zakako mihitsy zany. Azao manomboka androany, satria fampiorena ty androany tsy fehezo ny sentiment manomboka androany raha lasa nambavy. Tsy hoe rehefa mahafinaritra be ny olona dia mazopontsika nompon'Andriamanitra, fa bakio mihitsy sentimentanao petraka dia hivavaka zao. Na inona toe zavatra tsiro, ny inona zavatra sarotra nalovako, tsy maintsy mitady an'Andriamanitra. Tsy maintsy ndro dia ataontsika raha lasa nambavy, fa hoe
tonga fotsiny tsika eto amin'ity toeran'ity na foy sakafo atoandro mikarapaka miala tany an-tsamo ho avy eto amin'ity toeran'ity ani mivavaka hitan'Andriamanitra keo hitan'ny tompo io ary ho lasa lavitra ianao fa toy izao na lasa labana tsy ho vany le olona eo akaikinao fa ezo sentimentanao ho lasa lavitra ianao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy hoe tepoka fahadino raha lasiaravavy fehezo ny faniritsika raha ohatra tsika te handeha lavitra miaraka amin'Andriamanitra fa raha tsy ny fanirina raha tsy tsika mihitsy ny feno fanirina bebebe zavatra tena irinao tsy ritinao fa raha tsy ianao mifeha zany dia zany mifehanao ary zany mahatonga ny olona angalatra sy andangana draindray safidy ao anatin'ny plan'Andriamanitra satria be loatra ny fanirina ao anatiny dia lasa mandaika lasa mamitaka dia lasa mangalatra ny varatra bakio ny fanirina manomboka androany raha titsika no lasa lavitra miaraka amin'Andriamanitra raha lasa nabavy tepoka fahenina anisan'ny zava-dehibe andreo fehizo ny fifandraisanao amin'ny olona manomboka androany ateneva zany le olona akaikinao fehizo ny fifandraisanao amin'ny olona manomboka androany fa tsy hoe rehefa tsy misy atao dia anoko resaka tsy mampanoso foa ifosafosa olona tsy raha lasa anabavy fa raha teo lasa lavitra tsika fehezo fifandraisantsika atsika samytsika manomboka androany fa raha tsy hainao ny fifandraisanao ianao ihany mahita problema amin'ny olona ohatra anankiray hoy ny baiboly hoe aza makany amin'ny trano namanao matetika ozy izy fa ny atsika malagasy hafa mihitsy ny atsika zay mavangivangy diakavana tsika nga mahay ny baiboly raha lasiana vavy misy bika matoa tenin'Andriamanitra mampianatra amintsika zany aza makany amin'ny trano namanao matetika izy tsy manina izy draindray ohatra eritrereto ke misy olona tonga ao an-trano isan'andro ambombe foa modio tonga ianao mbola tsy maninona io tonga izy rahapisy odio dia mbola tsy maninona io tonga izy rahapisy odio efa mety manomboka misy menimenina am'izay na mitofotrovarona fa zao raha lasiana vavy ijoro vavolombelana sika zaho manana karazana namana bebe atrano mivarotrano nakatramina olona ambony fa misy fotoana rehefa miaona matetika raha lasiana vavy dia mba hafahako tena mifehy tsara le fifandraisana dia misy fotoana vooko mihitsy ny fidaiko satria tena misy olona zao olona ambony dia mifanena foa zay isan'andro dia miresaka sitrapon'Andriamanitra izy dia ozy izy anao ve tena fanan'olo tena ho an'ny tompo tena very ny tampo le fanontaniana asy dia ozy izy ianao amila atao batisa raha te hanoso anomboka somary hafa mifandraisany an'le izy satria fanena foana dia misy fotoana tena tonga dia manitsy azy mivantana mihitsy tsy mety resefa zao dia nanomboka ny zaka ozy izy le boky zay hoe tsika rehetrarehetra zay tsisy mazaka tenenina daholo na ray mody resaka be fotsiny zany hoe za tena tiako ny any olona miteny tiako ny any olona miteny fa tena marina ny zakatsika zany teneny zany fa misy degré dia fara-panahy le olona dia haino manafina lisy fa mikareko na any eny anatiny any dia tena mipiriko
mihitsy mifinday tamin'izay nandritran'ny herinandro mahery satria tiako hojerena tiako fehezina le fifandraisana. Rehefa mifanena matetika mantsy ny olona anankiray dia tsy mifanaja tsony ny farany. Dia ozy izy zany na hitady heran-tany na rivo any ianao, herinandro mahery ianao aloha dia tsy mahita. Velomiko amin'izay ny telefona miantso izy, araty foana sety za sy mitady any sy foana. Dia nakany ny piramony dia tsy niterenenina. Dia vao nahita azy dia hitantsika misy atmosferana fifankatiana satria mifehezo mihitsy dia fifandraisana taminy. Fa eritrereto hoe hifanena foana zay isanandro. Izy tsy mazaka tenenina fa zany dia tavika zaka zavatra teneniny. Io zay ahita problema ty olo ty fa rao jereko ny fifandraisako amin'ny teny. Ary misy dika tenin'Andriamanitra raha te ho lasa lava, te ho tafiditra ao anaty planin'Andriamanitra tsika raha lasa anabavy. Za tsy miteny amintsika hoe aza miaona foana, fa fehezo ny fifandraisanao amin'ny olona manomboka androany. Ateneno an'izany olona akaikinao. Teny Mosesy teny fafito natsoan'Andriamanitra hifentsika anisan'ny zavatra editsika ho antsika kristiana, ary na zay mpanompon'Andriamanitra azy tsy maninona miteny an'izany. Raha te ho lasa lavitra ianao, fehezo ny lelanao manomboka androany. Fa raha tsy voafehintsika ny lelantsika, lelantsika ihany ny animba no avintsika raha lasa nabavy. Dia hosokafantsika amin'izay eo amin'ny Jakoba 3:7. Jakoba 3:7 sy ny 5 ary ny 9 sy ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy, ireo koa sambo izy na dia lehibe aza ireny ka entiny rivotra mahery, dia amodiny familiana kely foana izy ho any amin'izay tiany ny mpitondra. Dia toy izany koa ny lela rantsana kely izy kanefa mireharehary fatratra, indro ny fiavonavonan'ny antota-kazo arehitry ny afo kely, ary afo ny lela dia faharatsiana tsy hitalana. Eo ny momba ny tenantsika, dia ny lela ny mampipetipetina ny tena rehetra ka mampirehitra zao zavatra ary rehetra izao, sady arehatry ny elo izy. 7. Fa folaka avokoa ny karazana biby rehetra sy ny vorona sy ny biby mandady sy mikisaka manony any an-dranomasina, voafolaky ny olombelona ireny. 8. Fa tsy misy olona mahafolaka ny lela, zava-dratsy sy manam-pijanonana izy, sady fehody mahafaty. Raha te ho lasa lavitra ianao, fehezo ny lelanao manomboka androany. Satria nandray na zavatra tenentsika raha lasa nabavy, na io miantso fahasoavana na miantso olana mitovy eo amin'ny fiainantsika. Azay le teneny tenin'Andriamanitra hoe izao olona noforonoko azo any anambara fiderana. Mila miverina amin'izay teboko izay tsika raha lasa nabavy. Zany hoe rehefa miteny azy any, raha haiko tsara mifeny lela. Rehefa miteny sy miresaka amin'ny olona anankiray dia mitondra fahasoavana sy fiainana ho an'ny olona zany. Mampanosy ny olona zany. Amen. Raha lasa nabavy. Teboko afarany resaka findaitsika. Raha te ho lasa lavitra ny asa fanompontsika raha lasa nabavy, dia fehezo ny finday anao manomboka androany. Efa nampianaran'ny pasteur Intsony momba ny finday ty tamin'ny fifadikanana miala amin'ny ratsy fanao, fa fehezo ny finday manomboka androany. Ary isan'andro dia mila mifona sy mibebaka eo anatin'ny tompo. Misy fotoana raha lasa nabavy, mba tsy hitsarantsika velatsia dia alao ny tena no resary.
fa nisy fotoana efa nandany crédit 50 000 francs par jour. Indraindray na zavatra tsisy dikany fotsiny arany. Allô, aiza nareo e? Ho avy any aho, ho avy any aho. Na zavatra tsisy dikany azy. Indraindray tadidiko tsara, fanontaniana no mipetrako amintsika. Zaho moa tsy contre ny fandrosoana, fa fanontaniana no mipetrako amintsika tsiraray avy. Nety ve ny fiainantsika tamin'ny tsisy findaisana tsy mety? Mety ihany ny fiainana. Fa manomboka izao raha lasaina bavy. Fehezo ny finday. Raha teo tafiditra ao anatin'ny fanontonan'Andriamanitra. Averiko teto ilay statistika na tsy diso aho. Misy ray aman-dreny tena nampianatra ny espace de l'ainso. Hoe ny 20 isanjato ny problème tafiditra ao anatin'ny olona dia ny finday. Vokatra ny finday. Dia misy fotoana mijanona mba hoe tena fihezana ilay crédit. Dia ohatran'ny misy fotoana no fahasoavana dia ohatran'ny misy flotte iray ilay crédit. Fahasoatran'i Jesosy. Tompo manampy antsika raha lasaina vavy. Feno crédit ny téléphone-nanao dia anjaranao no mifehy an'izany. Na ianao hiantso foana indray, na ianao no mifehy. Fa raha ny tsika ho lasa lavitra izay zavatra mivaly izay aloha. Fa fifadikany diakona maty ny pirikitra tenin'Andriamanitra izay. Mety mahita lista lavabe antsika. Fa reo anankivaly ireo mety tompontsika androany. Mangataka antsika hitsangana dia mangataka mpitendry androso. Nantsoan'Andriamanitra tsika, men'Andriamanitra fahefana manokana ifentsika raha lasiana bavy. Tsika nantsoana hipaitro, tsika nantsoana hiteny ifeny. Ary misy zavatra andraisana andraikitra enjana tsy ananana sentiment na ahoana na ahoana. Hitsangana antsika dia teneno androany Jesosy. Tena lavitra ako fa manomboka androany raisiko toerana mahafinaritra sy toerana tsara indrindra nomenao any dia mifehy zavatra manodidina manomboka androany, fa tsy zavatra manodidina mifehy ahy manomboka androany. Ara Jesosy samy varaka tsika rehetra dia feo fombo anao. Alleluia. Oh, alleluia. Misaotra Jesosy. Fotoanan'ny finoana. Atolotry ny fiangonan'ny finoana.